Faly miaraba antsika rehetra indray araka ny fahanarahantsika tamin'ny doka ny lohahevitra izay ho fakafakaintsika voalohany amin'ity taona ity dia ny hoe ahoana izany hoe mitarika, inona ny tanjona mazava, sefo sa mpitarika ianao, inona ny fitaovana mampahomby ary ny vondrona tarihana. Ahoana tokoa moa izany hoe mitarika, nahoana no zava-dehibe, inona ny tanjona mazava. Na eo amin'ny fiainana manokana aza dia zava-dehibe ny fananana tanjona, maika fa amin'ny vondron'olona, ny toeram-piasana, ny sekoly, ny fikambanana, ny antoko, ny fiangonana sy ny sisa. Inona ary ny famaritana an'izany atao hoe mitarika na hoe izay sarihana dia tokony resena lahatra amin'ny zavatra atao na ny asa atao hanatsarana ny tanjona. Misy izany ny lamima tokony hapetraka na ny hoe organisation isam-batan'olona. Misy koa ny fitsipika ifampitondrana hikambanana izy io. N'inon'inona lamima tarihana na zavatra atao dia mila mazava ao an-doha io sary io. Tokony mazava ao an-dohan'ny isam-batan'olona izany hoe ny vokatra tsara na vokatra tsara na vokatra ratsy no fifandraisan'ireo zavatra telo ireo dia tokony hanana fanontaniana foana isika hoe nahoana ary no zava-dehibe ny tanjona mazava. Inona avy ary ireo karazana tanjony? Rehefa voafaritra mazava ny tanjona dia mora kokoa no mahakasika ny sy mahatratra ny zavatra tratrarina. Ohatra ny hoe tsika mila mametraka hoe inona ny zavatra ilaina raha misy asa atao, mpiasa firy no ilaina no hanao izany, inona ny fitaovana, inona avy no ilaina. Inona ary no karazana asa na hoe rôle. Rehefa mazava ny asan'ny tsirairay dia mora kokoa ny manatratra ny tanjona. Ohatra ny hoe rehefa manana olana ny ray aman-dreny dia mila fantatro hoe iza ny antonony. Miena ny fotoana lany amin'ny tsy fifankazon-kevitra. Ny rôle no mamaritra ny fihetsika ao amin'ny toeram-piasana, ohatra ny mifanaraka amin'ny anjara asan'ny tena, ohatra ny hoe manao izay hisian'ny rivim-piainana tsara kokoa ny rôleko. Tsy zavatra raikitra na hoe statika nefa ny asa fa mety mitombo, mety mihena. Noho izany anjaran'ny lehibe ny mijery ny asa ara-potoana. Isan-taona ohatra dia manavao an'izany sy mampahafantatra an'izany rehetra. Inona ary no tsara tadidina na ataontsika ilay hoe 3P. Raha eo amin'ny manokana, fiainana manokana, ohatra ny hoe privé, misy ny atao hoe fiainam-pivady, ny firena politika, ny finoana sy ny fivavahana, misy anao. Raha personnel, anao tsamirery izany dia ny zavatra tiana atao, ny zavatra mety mahaliana, na ny ohatra ny hoe ny loko, ny sakafo, ny biby. Ny professionnel, io no tena mila tandrovana indrindra. Mila raha ohatra ny ianao izany mpiara-miasa na mpampianatra dia mila mitana ny tsiambaratelo ohatra momba ny mpianatra ka tsy miresaka momba amin'izany amin'ny olona tsy voakasika, sady fanajana ny tarihana no ampisehoana ny mamaty aminy. Ahoana ary no fampiarana izany? Raha ohatra ny hoe mpampianatra ianao vao manomboka ohatra ny taom-pianarana vaovao dia ataonao ny lisitra ny mpianatra tranainy vaovao mba fifehezanao. Inona ny zavatra tsara tokony ho eritreretina sy tokony ho apetraka alohan'ny zavatra rehetra. Ny tananao ny lisitra ny mpianatra amin'ny kilasina vaovao dia mila eritreretina sy apetraka amin'ny andro voalohany ianarana ny zavatra rehetra ny tanjona, ny zavatra rehetra tiana atao. Makasitraka antsika indray ary ny hainao hatramin'ny farany. Mandrapiresaka amin'ny manaraka indray eo.